Mahakasika ny FFM kosa rehefa nikatona ny alatsinainy teo ny fiepitoana fandraisana ny antota taratasin'ireo kandida amin'ilay fifidianana izay filohan'ny FFM dia heverina fa hirosoana atsoatsy kosa ny fifidianana mifandraika amin'izany. No mafisy ny minisitra tompon'andraikitra kosa nefa androany fa tokony ho vita alohan'ny fotoana hamoahana ny lisitry ny mpifidy raikitra ny fampihavanam-pirenena izay andreketan'ny FFM. Nanao fanadihadiana Ravakaran-Dremanala sy Stéphane Razafimandimby. Ny fampihavanam-pirenena izay andrasana ao aoriana ny fananganana ny filakevitra fampihavanana na ny FFM dia tokony ho tanterahana alohan'ny hamoahana ny voamera manokana misana ny lisitra mpifidy, hoy ny minisitra misana fifandraisana eo amin'ny samy androm-panjakana Andriamatoa Manantsoa Victor. Mialoha izay fampihavanana izay nefa dia tsy maintsy hisy ny famelan-keloka vao be ho an'ireo olona nandeva fangatahana ary voasokajy ao anatin'ilay atao hoe amnistie sur requête izay ny FFM no miandraikitra azy. Tsara marina zany fa ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy amin'io zavatra io dia tsy maintsy manao ny atao hoe instruction ny fanadihadiana rehetra zay atao ary ampahibe maso no anaovana an'izany, apisy ny mangarahara, apisy ny atao hoe ampivoaka ny marina ka ho fantatry ny vahoaka malagasy. Mazava ho azy moa fa ny olona mahazo famisoran-keloka amin'izay zavatra zay dia tsy maintsy ny olona zay miaika ny elony ary efa ny baboka ny fona amin'le olona zay nanaovana ny heloka. Marina fa ny famitsoran-keloka vao be na ny amnistie large et de plein droit dia ny voamera manokana najoro teo anivon'ny Cour suprême indray no misahana azy ary mpanao politika mitotaly 12 hatreto izay heverina fa noho ny antony ara-politika madiodio no nanagadrana azy ireny no nahazo tombontsoa tamin'izany. Irosy ho ela amin'ny fifidianana izay filohan'ny ty FFM ity mora mpikambana eo anivon'ny rafi-panjakana ity rehefa nikatona ny alatsinainy lasa teo ny fiepitoana fandraisana ny anaran'ireo kandida amin'izany. Misa 430 izy ireo nefa nahatonga ny antota taratasy ny hatreto. Tsy isan'ny kandida ny minisitra Manantsoa Victor saingy misy kosa ireo toetry ny olona takiny ny tatan'izany andraikitra izany araka ny fijeriny. Ekeny ny be sy ny maro na eto an-toerana io na ny ivelany io ary olona zay tsy momba ny atsy na ny roa na olona zay efa fantatr'olona fa tato amin'ny enclave zao efa natolotry ny enclave zao sy ny enclave zao tamina rafitra salan'izao na tamina rafitra salan'izao no ao ampidirina eo fa olona zay heverina fa hoe tena ampiavana ny malagasy. No marina ity minisitra ity fa ny fampihavanam-pirenena dia isan'ny fepetra takiny isiany ny fifidianana milamina sy ekeny rehetra eto amin'ny firenena. No marina ihany koa fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fampiarana ny tondrozotra toy ny fametrahana ireo rafi-panjakana samihafa afa-tsy ny FFM izay nampanano sarotra izay heverina moa fa hipetraka araka ny tokony ho izy atsoatsy.